Fa pejim-baovao hafa tanteraka kosa dia ankalazaina isa-taona isaky ny 15 volana Jona ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana. Amin'ity indray mitoraka ity dia hitohy amin'ny hetsika salon de l'environnement izay tanterahana eny amin'ny village voara Andotapenaka, izany ny 9 hatramin'ny 10 ny volana Jona ho avy izao. Zava-dehibe ny fandrindrana ny resaka fampandrosoana amin'ny resaka tontolo iainana. Nisy ary ny hetsika lehibe karakarain'ny Media Consulting antsoina hoe Salon de l'Environnement ny 9 hatramin'ny 10 ny volana Jona 2024 eny amin'ny village boara Andotapenaka. Ny salon dia hetsika afahana maneho zavatra mitranga, inona ny olana, inona ny zavatra tokony atao, inona ny zao misy conférence lehibe ao ary zavatra tonga dia mazava ho azy fa hoe ty vidio ty, misy éthanol ty, misy biogaz, misy namikankana ary atao laboratoire atao zezika. Izy zavatra be dia be zany tsy takatry ny sain'ny olona nefa ny tena anasoa anatsara ny tontolo iainantsika izay efa manomboka efa tsapa fa simba mihitsy sika amin'ilay zavatra eky ny fandrosoana. Ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary tsara tantana no kitro ifahara ny fampandrosoana maharitry ny firenena. Environnement et ressources naturelles bien gérées, levier de développement durable du pays. C'est un thème global générique voizina ao anatin'izy ity. Orinasa avy amin'ny sehatra samihafa no hita eny an-toerana raha tsy laza afa-tsy ny angovo azo avoazana, ny agriculture biologique, ny écotourisme sy ny fanodinana fitaovana efa niasa na produits recyclés. Mandritra an-tery ny ramatoa Noasilalaon'ny Menjanahary, tompona ndraiky ny serasera eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana fa zava-dehibe ny fanoherana ny loto avy amin'ny plastique na pollution plastique. Izay loha hevitra iompana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ankalazana ny 15 Jona. Marina fa ny hetsika Salon de l'Environnement dia atao eo ambanin'ny fitarihan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina sy ny fiahin'ny ministry ny tontolo iainana ny Ivoire sy ny Ala.